faly miarabanao ny tenako atao anatin'izao fandarana fantaro ny marina izao. Isaorana manokana moa ny MCTV sy ireo ekipa rehetrarehetra izay mikarakara an'izao fandarana fantaro ny marina izao dia amin'ity androany ity isika resaka loha hevitra anankiray dia ny hoe Jesosy ilay anarana tokana mahavonjy. Jesosy ilay anarana tokana mahavonjy. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 4 dia ny 12 dia milaza hoe ary tsy misy famonjena avy amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay azahoantsika famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy irery ihany. Ny anaran'i Jesosy ilay anarana tokana izay azahoana famonjena. Io ilay anarana tokana izay azahoantsika mandova ny fiainana mandrakizay. Io ilay anarana tokana izay afahantsika manana fifandraisana amin'Andriamanitra iray. Jesosy dia niteny ao amin'ny Jaona toko 4:19 hoe ho Jesosy taminy izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Izany hoe io anaran'i Jesosy io rery ihany no afahantsika manana fifandraisana amin'Andriamanitra iray. Io rery ihany no anarana tokana izay aksepten'Andriamanitra azahoana famonjena. Tsy misy anaran'Andriamanitra hafa eto amin'izao tontolo izao avy amin'ireo andriamanitra be dia be izay eto amin'ity izao tontolo izao ity mahavonjy, ary tsy misy anarana mpaminany mahavonjy na dia mpaminany tao anaty baiboly ary. Tsy misy anarana mpanompon'Andriamanitra mahavonjy na iza fa anarana tokana ihany no eken'Andriamanitra azahoana famonjena dia ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Mateo toko 1:2 dia milaza hoe ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Izany hoe io anaran'i Jesosy io rery ihany ilay anarana izay afaka ny hamonjy ny olona rehetrarehetra ho afaka amin'ny fahotana. Ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Filipianina toko 2 dia manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 11 any dia milaza hoe koa izany ozy izy no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana ambony noho ny anarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolen'ny lohalika rehetra na ny any an-danitra na ny ety an-tany na ny any ambany tany sy aneken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy ny tompo ho voninahitr'Andriamanitra. Arak'izany tenin'Andriamanitra izany dia izany hoe io anaran'i Jesosy io rery ihany no azahoana famonjena ary eken'ny ny any an-danitra rehetra sy ny eto ambony tany na ny any ambany tany dia manaiky an'izay anaran'i Jesosy izay avokoa, satria efa nampandoliana amin'ny anaran'i Jesosy ny zavatra rehetrarehetra. Io anaran'i Jesosy io ilay anarana tokana izay azahoanao famonjena, izay azahoanao fifandraisana amin'Andriamanitra, izay azahoanao fiainana mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina toko 10 dia ny 17 dia milaza hoe fa izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no vonjena. Dia ny anaran'i Jesosy izany. Ny dikan'ilay hoe anaran'i Jesosy io, ny dikany hoe Jesosy dia Jehova no mpamonjy. Izany hoe ao anatin'io anaran'i Jesosy io dia misy famonjena. Noho izany niza olona miantso an'io anaran'io sy mino an'io anaran'io dia azo famonjena, satria ny ao ambadiky n'io anaran'io dia tsy iza akory fa Jesosy tena ny any. Satria ianao raha ohatra hoe miantso olona anankiray dia miantso olona ohatra hoe rakoto ny antsoinao dia misy tonga rakoto avy any zany rehefa miantso an'ilay anarany ianao. Dia ohatr'izay koa rehefa miantso an'ilay anarana hoe Jesosy ianao dia Jesosy mihitsy no ambadika io anarana hoe Jesosy io. Dia izay zany ilay anarana tokana izay azahoantsika famonjena na iza anao na iza tsy hakanavaka raha miantso ny anaran'i Jesosy ianao, raha mino ny anaran'i Jesosy ianao, ninona zavatra mahazo anao dia ho vonjena ianao. Izay ihany koa ny fandaharantsika tamin'ity androany ity makasitraka anao naharitra nanaraka ny fandaharana dia mirahasoantsika rehetrarehetra tahiny Jesosy daholo.